sy mamerina hatrany manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika tsiraray avy mpanaraka ny pejy sy tia mandalina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra, tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Anio isika dia resaka lohahevitra anankiray dia ny lohahevitra izay ho resahantsika anio dia mikasika betsaka miompana, izany ny marimarina kokoa, ny amin'ny trangan-javatra izay niseho tany amin'ny faritry Torkia sy Syria iny dia tsy inona izany fa tamin'ny resaka horohorontany izay nahatratra hatramin'ny mari-pandrefesana 7 Richter, ambony be zany ary nahafatesan'olona maro be mihitsy ivelan'ireo tsy hita popoka hatramin'izao vanim-potoana iresahantsika izao. Ary raha ny statistika raha ny isan'ny ainana fohy fotsiny dia efa manakaiky ny 25 000 mort. Be da be zany be da be zany. Ary miompana betsaka amin'iny séisme niseho tany amin'ny faritry Torkia sy Syria iny, izany ny fizarantsika anio akatsika lesona sy hitsilovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra mifanitsy sy mifanindry amin'ireny trangan-javatra ireny. Vavaka isika ary aloha ho voninahitr'Andriamanitra tsy tosy Jesosy Kristy zanany izany. Misaotra Jesosy fa mamindra fo aminay ianao, misaotra Jesosy fa noho ny lehibe ny fitiavanao sy ny famindram-ponao izay mitempo ao anatin'ny natioram-pitiavanao dia mbola afaka foana izahay anio, mbola afaka izay amin'izao ora sy fotoana izao mandinika ny sitraponao ary mizara izany sitraponao zany eo ambany fitarianao. Taio ny teny, taio ny soratrao, taio ny toe-pona tsiraray avy mba hisokatra tsara ao anatin'ny fahendrena izay tokony hitovolenta milanja ny soratra masina temoeny azonao tokony hoaray anay. Tenao ny Jesosy Kristy no manositra anay tsiraray avy, ianao no manositra ny support rehetra, ianao no manositra ny teninao ary ianao ihany koa no manositra ny tontolo rehetra ny hita maso sy ny tsy hita maso amin'ny alalan'ny raha maherinao natolotrao teo amin'ny hazo fijaliana, mba tsy ahafahan'ny Satana manana hirika, tsy ahafahan'ny Satana maka fahefana sy maka fanahy ao anatin'ny tontolo-pizarana fa dia anao irery ihany ny fotoana manontolo. Voninahitra ho anao raha tsy toa ny anaran'i Jesosy Kristy no tombo-kasihany vavaka. Halleloia. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, sœur sy frère, zoky zandry mpanaraka ny pejy tia mandalina ny sitrapon'Andriamanitra ary tia handova fiainana mandrakizay. Mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra, ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny ny famindram-pony tsy mety lany sy tsy mety ritra no tononona amintsika rehetra rehetra. Vangiko amin'ny alalan'izao fampitana mivantana izao tononona amintsika rehetra ny fiadanany. Ny lohahevitrintsika dia mifototra miainga amin'ny ilay horohorontany séisme izay namoizana ain'olona be da be tany amin'ny faritry Torkia sy Syria iny. Miainga amin'izay zany no hitondrantsika famakafakana fo sy fakana lesona anio. Ny mari-pandrefesana izao tontolo izao rehefa nandrefy an'iny séisme izay indroa miantaona iny dia voarefy tamin'ny maridrefy 7 Richter, ambony be zany, tena ambony be zany.
ny tia nampitaina vetivety amintsika de hoe ny orohoro-tany. Ny seisma dia resaka amina segondra sy amina tsatsana minitra na minitra iray, efa be da be zany minitra iray zany a, izay fotsiny dia efa maharava zavatra be da be mihitsy. Maninona no saritiko amin'izay safiten'izay ny fijerintsika. Misy fahatsapana zany ampitaiko amintsika hoe tsy mahalala ny andro sy ny fotoana isika. Zay no niteboka voalohany indrindra. Ary niteboka faharoa tena ngeza be de ny hoe rehefa mikapoka sy mamely raha fahafatesana amin'ny natiorany hoe raha fahafatesana dia ny tanjony dia hitelona ain'olona marobe sy handringana vahoaka be da be mihitsy. Ary raha le chiffre 7 Richter teo iaho fatatsika ny isa 7 raha ny fandalinana ara-baiboly dia malaza zavatra ngeda be mihitsy ny isa 7 kisendrasendra ve sa tsy kisendrasendra 7 Richter ny fihetsehan-tany tany amin'ny faritry Turquie sy Syrie. Anjaratsika no mamaly an'izay any am-poditsika any araka ny fandraisantsika tsiraray avy amin'Andriamanitra tsotoa dia par rapport amin'ny etahitantsika dia mino aho fa makambara amintsika Jesosy par rapport amin'izay indisy kely nomeko antsika izay. Fa izao sœurs sy frères, teo de niteny hoe raha fahafatesana rehefa mikapoka de tena mamely mafy izy, tsy mampitandrina izy. Ary hitatsika zany eo amin'ny fiainana andavanandro olona mirijarija be izao dia tapitapoka eo dia matin'ny Covid na tapitapoka eo dia tratran'ny homamiadana dia lavo tapitapoka eo dia misy karazana retina tahaka izao dia lasa incurable na ihany koa mety hoe tasy tsotra fotsiny ihany dia lavo. Fa ireny rehetrarehetra ireny ao atsika izay tia mandalina soratra masina sy afantatra foana ny tontolo miafina ao anatin'ny aizina sy ny mazava dia tsy tafandromandry isika any amin'ny fahatsapana lalina, any anatin'ny sentipotsika, ny sentimentsika sy any anatin'ny esprit ara-panahintsika any. Fa tsy maintsy misy fitepona mifo any anatitsika mahatonga atsika ho curieuse mamantatra foana ny zavatra ao ambadiky reny dia tahaka nyty tranga ny seho tany Turquie sy Syrie ity séisme amin'ny marotrefy dia nahatratra isa 7 Richter namoizana ain'olona izay efa mananika hatramin'ny 25,000 mort amintsika miresaka izao ivelan'ny tsy tapopoka à la portée disparue sy izay afa ambaratsika ambonin'izany fanambarana izany. Mampalahelo ry havana, tena mampalahelo. Fa ny fanontaniana tena ngeza be tokony hipetraka raha niteny isika ary efa mbety tenitsika teto foana hoe satria raha fahafatesana dia mamely tapoka ary ny baiboly dia efa nampianatra atsika hoe ho avy toy ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Ho avy tahaka ny mpangalatra ny fandondomandra-pahafatesana eo amin'ny fotsika olombelona, tsy misy fampandrenesana, tsy misy sommation, tsy misy avertissement. Fa ny tena fanontaniana ngeza be tokony hipetraka hoe de hoe manahoana re tompoko ny toe-potsika, ny toe-panahytsika manoloana ny sitrapon'Andriamanitra, ny comportement ako
manana ny vokatry ny famaveza, manana ny tombo kase manositra izay marika fa tsy any satana fa any Jesosy Kristy, de iny tombo kase no midika fa olom-boavonjy rehefa miseho eo anatrehan'ny anjelin'ny lanitra rahatr'izay. Manahoana ny amin'izay ilany izay. Be da be ry havana ny olona no miaina ny fiainany andavanandro izy. Misy ny vola, tsisy ny vola, rehefa misy occasion kely afahana mifety barea na tsy barea, na spectacle na propagande na zavatra ohatran'izany, kermesy na famadihana sy ny sisa rehetra de misitraka an'izay azo sitrahany. Fa ny baiboly de mampianatra antsika foana hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, mampakabady ny olona mihinana sy misotro, manao challenge, mirahira, copicolé, mamonjy spectacle gratuit, misitraka fampandihizana fitombenana, mandray anjara amin'ny resaka télé-réalité, ny culte des personnalités sy ny sisa rehetra, ny mpitsangajanga de manohy ny fitsangajangany, ny piloka de manohy ny filokany, ny mpisoloky de manohy ny fisolokiny, ny mpangalatra voamaso de manohy ny halatra ataony, ny mpanolana de manolana ihany. Ambara-patonga ny fotoana izay nampidirana ny Noa mianakavy kely tao amin'ny sambo fiara. Ny antony nanokafantsika nyity pejy ity de efa anisan'ny rapelina nataontsika hoe filazana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tsy manambara fa tsy sitrapon'Andriamanitra isika, ary miezaka isika mitsoka ny trompetra, mira refy sy mira zotra amin'ny famangin'ny fanahy, antsika tsiraray avy dia mampita ny message izay le trompette ho fampahafantarana antsika hoe vanim-potoana sy vaninandro tahaka ny ahoana marina moa zao misy atsika izao. De izay ry havana ny zavatra nitranga tany amin'iny faritra Torkia iny. Hiditra amin'ny famoaboasana ary sika, hiditra amin'ny fijerena somary fotokely hoe inona ny tao ambadiky reny, horohon-tany tany Torkia reny sy faritry Syrie iny. Bibliquement Torkia de fantatsika rehetra fa manana anjara toerany ngeza be sy mavesatra ao amin'ny tontolon'ny soratra masina baiboly izany. Ary iatsika malala ny asan'ny apôstôly 1:12 rehefa nahery be ny fanenjehana ny kristianina eglizy primitive amin'izany. De tao amin'ny faritra anankiray tany amin'iny faritra Torkia iny, Antioka no nisy ampitenenana voalohany ny amin'ny hoe mpino kristianina. Toy ny hoe berceau mihitsy izany. Ary tsy vitany hoe berceau fotsiny fa tao ilay zazakely no teraka, tao ilay zazakely no nampatoriana, ary tao ilay zazakely no nampinonoana, tao ilay zazakely no nitombo ary nihanaka manerana ny tontolo izao. Important be zay passage resahantsika izay tena important be. Ary ny kolotsaina grika sy ny armeniana zay fototra nafahana nanonta ny baiboly sy nafahana nametraka ny dikateny sahaza rehetra ny siny tsoakevitra isan-karazany ara-pahamarinana araka ny tsindrimandran'Andriamanitra dia voatonta ao baiboly dia tao amin'iny faritry Torkia iny mbola berceau an'izay zavatra ambaratsika farany izay. Ary ity ny tena zava-dehibe. Turkia dia toy ny tetezana mampitohy ny faritry Eropa sy ny faritra Asia Minera atraty Maghreb mitohy atraty Afrika aty izany.
zareo toy ny hoe frontière varavarana misokatra. Ary izay no nahatonga ny Paoly apôstôly apôstôly ny jentlisy ny tsy mifora araky ny famangin'Andriamanitra tika betsaka tany amin'iny faritra Asia Mineure iny tany amin'iny faritra Torkia miakatra iny ary raha mamaky ny apokalipsy toko voalohany, ny apokalipsy toko faharoa, ny apokalipsy toko fahatelo isika dia mahafantatra tsara fa ny eglizy fito zay naorony Paoly ao miresaka eglizy anankifito zay isika, cette église de l'apocalypse ny Efesosy, ny Smirna, ny Pergamosy, ny Tiatira, ny Sardisy, Philadelphia ary Laodikia. Ireo eglizy fito zay naorony Paoly reo anefa dia tsy nisy marina teo anaty an'Andriamanitra na iray ara fa nisy conclusion négatif avy amin'Andriamanitra isaky ny paragrafy avy toy ny hoe tsy mafana, tsy mangatsika, ny tanàny fampianaran'ny Nikolaita, ny fampianaran'ny Balama, ny firena amin'ny fitiavana voalohany alohan'ny vavako sy ny sisa rehetra. Tsy nisy nahazo note 20/20 teo anaty an'Andriamanitra tsy to. Nefa i Paoly no toy ny hoe nametraka sy namorona antom-piforonandreo cette église voalaza ny apokalipsy ireo. Ny apokalipsy indray raha diniatsika araky ny maha-apokalipsy azy dia fanambarana, révélation. Ary misy parti ihany koa milaza ny amin'ny zavatra izay tsy maintsy ho avaingana ary tsy maintsy tanteraka amin'ny maha événement apocalyptique azy dia ny amin'ny hoe ny lanitra sy ny tany ho ahorona tahaka ny taratasy ho levona fa ny teny koa tsy mba ho levona hoy Yahweh Elohim. Maninona no tany amin'ny faritry Torkia iny no nietsika tamin'ny isa fito ambony be ny horohorotany maninona no tany ny faritry Torkia iny izay ny asan'ny Paoly betsaka ary tsy lavitra eo nosy Patmos zay nandraisany John, apôstôly John ny révélation ny apokalipsy. Maninona no tany no nietsika mafy be sy tamin'ny kery tamin'ny isa fito ny tany ary namoezana ain'olona maro be mihitsy. De izay no devo alentsika vetivety sy tsotsotra anio. Fantatsika rehetra fa rehefa nanota ny zanak'olombelona Genesis toko 3:17 fa efa niaino ny feon'ny vadiny ianao ry Adama, voaozina ny tany noho ianao, zany hoe misy ozina ny tany. Lasa nisy péché, fahotana, nisy ozina. De izay ozina izay dia be da be tsy tambo isaina fahafatesana, poizina, tsilo, venin, bibidina sika rehetra sy ny karazana fahoriana rehetra ary y compris ny oro-tany. Voaozina ny tany, lasa mioro-oro ny tany, tsy misy stabilité ny tany. Genesis toko 3:17 mamaly an'izay. Maninona misy oro-tany? Satria nometsika itsika izay olombelona no foronina tamin'ny vovotany toerana
tamin'ny tenatsika izay ny partie amin'ny tenatsika une partie amin'ny tenatsika ataoko hoe ivelan'ny likida dia tany tany nanamboarana atsika voaozina ny tany sady voaozina ny tenatsika no voaozina ny tany a misy a ny orooro tany de mety hoy sasany hoe teratera be izany fandraisana sy famakafakana izany tsy maninona fa juste tsara fotsiny isika voaozina ny tany ary eto ny tena tiako itondrana fanazavana matoa nametraka ny lohateny hoe Turquie, Syrie, Madagasikara dia naizanaiza ny toerana asianao ny tongotra dia mitepy sy mitrena foana io resaka ozo ny tany io rahalahy sy ranabavy. Genesis 3:7 ny sady rehetra tamin'ny Adama Andriamanitra tsy toa satria Adama ilay namboarina tamin'ny vovotany dia nasiana vovinaina de tamin'ny Adama no nalaina ny taoladezana tonga Eva. Premier responsable i Adama. Zay no nahatonga n'Andriamanitra tsy toa sady reseta tamin'ny lehilahy tao amin'ny sahany tevana dia i Adama lay tany vovotany tonga olona. Ary rehefa nanota i Adama dia hoy Andriamanitra tsy toa averiko ihany araka ny famarinan'ny soratra masina hoe voaozina ny tany rahalahy sy ranabavy a misy ozona izasenao a izay tsy manana an' Jesosy Kristy a misy ozona ny tany misy ororo-tany ary izay no nitepo a tamin'iny faritry Torkia sy Syrie iny a natratra tamin'ny maro-pandrefena 7 Richter isa 7 fatatsika rehetra hoy aho a nilanjan'ny isa 7 ao anatin'izay resaka ozona izay dia ny olona rehefa misy trangan-javatra tahaka ireny ary eto tiako tsy piana kely vetivety hoe isika dia tsy olony zao tontolo zao a fa navahana isika satria tsika dia manana ny voaloam-bokatry ny fanany fanamasina izay anamarinana atsika amin'ny andro mpanavotana ho an'izay mahay mitahiry an'izany zay le hoe mahay mitahiry zay a dia tolotsaina avy any amin'Andriamanitra tsy toa fa tsy misy fahaizako sy intelligenceko fa arak'ilay fanambaran'ny Paoly hoe miazona araky izay efa niazona ny Kristy Jesosy hoy Paoly ny tsy misy hery sy intelligence ny Paoly ao anatin'ny fanambarany hoe voavonjy izy fa ilay Jesosy Kristy miazona ahazy no ataony témoignage ary no assurance ho azy zay ampitaiko amintsika ihany koa hoe sika zay manana ny voaloam-bokatry ny fanahy dia tsy misy ezaka tsika tsy misy a intelligence atsika ao anatin'izany tsy misy a effortsika fa Andriamanitra tsy toa no miazona atsika araka ny natiorany fitiavana. Amen. Important be zay. Eo amin'ity resaka ozona ity raha napetrako ny lohateny hoe Turquie, Syrie, Madagasikara eny fa na dia Europa, Maghreb, Persa, ny tatsinanana Afrika tsy ny sisa rehetra dia misy ozona daholo re tompoko. Ary marina foana ny Genesis 3:7 hoe voaozona ny tany noho ny fahotatsika tao amin'ny sahany tena. Andray ohatra isika raha mandeha aty Afrika isika dia misy eo amin'ny endrika hafa izay ozona izay. Aty Afrika dia tia tena ny olona tia milalao zavatra mistika, ny voodoo, ny sampy, ny resaka ancestral, ny miantsoantso fanahin'ny maty sy ny fanahin'ny-biby sy ny zavatra ohatr'izany, violent izay rehetra misontrotra dia sontonina ianjera, y compris Madagasikara.
zay lay voana ozina semonsa jerevo Madagasikara. Zasy anao de mametra-panontaniana hoe androso ve ity firenena ity amin'ny taranaka fahafiry mba androso ty firenena ity fa misy karazam-paharatsiana hypokrezia, misy karazam-paharatsiana egoista, misy karazam-paharatsiana tia manindrinindry, misy karazam-paharatsiana mialina, misy karazam-paharatsiana be da be ohatrany tsy resaka orohoro-tany fa za miteny antsika fa voaozina ny tany. Ary atya Madagasikara matanjaka be resaka ozina izay de ivelan'izany ny resaka mazinoa malagasy mpamosavy malemy sy ny sisa rehetra zay mampiaiky ny vahiny ainsi de suite. De raha mikisaka indray sika amin'iny faritra arabo voaozina ny tany no ianao Genesis 3:7-7 de ny ozina ndray tsy mirama mihitsy ny tany iny nanomboka tany amin'ny Isaka sy Ismaël. Misy an'ilay esprit mifandona foana, mifamono, mifampiantso foana ary ny olona any amin'iny faritra Maghreb sy ny ambonimbon'ny Afrika iny dia mafanafana lio jiaby, masakisaky, tia mamonomono, sans pitié, manapadapadoa. Voaozina ny tany no ianao. Mikisaka indray tsika aty Europe dia amin'ny alalan'ny fanandevozana, exploitation. Alefy sary an-tsaina anie ohatra ny ahoana ny fomba fiexploiten'ny Européana ny pays afrikana sy ny tsy afrikana, nosinosikeny manodidina be da be, ny Antilles sy ny ohatran'izany, les Antillais. Voaozina ny tany no ianao. De aty misy an'ilay esprit babyloniana, lay esprit libertinage, gaboraraka be. Ary na de mio ara misy lalàna apetraka dia mipetraka foana lay esprit hoe gaboraraka. Tsy azonao kapohana ny zaza, tsy ampitoana ny mineur, tsy mahazo mikapoka ny zanakao ianao mba hananatra ny zanakao fa mifototra ao ny lalàna. Zay le libertinage. De izay no manao tasy d'huile sy manome endrika eo amin'ny société. Ary hitanao aty Europa izay. De izay no droit de l'homme fa za miteny aminao fa misy ozina ngeza be ao anatin'izany. De ivelan'izany de hitanao aty amin'ny maha-babiloniana azy ny karaza-pahavetavetana isan-karazany sy ny sisa rehetra. De raha miakatra indray tsika amin'iny atsinanana iny Russia sy ambonimbony faritra Turquie iny hatrany amin'ny Persa sy ny sisa rehetra iny. Voaozina ny tany no ianao. Genesis 3:7-7. Tsy velany hoe mafanafana raha ny esprit Goga sy Magoga. Ary raha mivadika aty Azia tsika dia ny esprit serpent, ny esprit Bouddha, ny esprit idolâtre. Mandalo amin'iny Inde iny isika dia gaga venareo raha misy olona samposampona teraka izany zazakely nefa nytarehany antitra be sy ny ohatran'izany. Ozina ny tany no ianao. Resaka ozina daholo zany raha lasy ranabavy. Ary lay orohoro-tany miseho tao Turquie. Fa nazavaintsika teo hoe tany amin'ny faritra Turquie iny no nisian'ny église primitive voalohany, tany no nantsoiny, tany no nisy antso voalohany, appel voalohany ny amin'ny hoe chrétien. Asan'ny apôstôly 2:12 rehefa nahery be ny fanenjehana ny kristianina. Important be ty zavatra lazaiko ty hoe tsara ny fanenjehana satria rehefa misy ny fanenjehana dia melipatrana ihany koa mivelatra ny église. Répandu. Ohatrany hoe io misy ranondraraka dia tsy azo rofina intsony fa mando avokoa ny manodidina rehetra. De ohatran'izay ny zavatra niseho nenjehana ry Stefana, nenjehana izay kristianina rehetra tamin'izany dia niparitaka hatrany Antioka ary teraka tany berceau du christianisme
Turkia Antioka ary normal sy lojika be ko hoe natanjaka be ny 7 église selon ny faminanina sy fampahitany Jaune apôstôly bokyny apokalipsia teraka tany amin'iny faritry Turkia iny. Fa mitsimbadika nefa ny toetra raha satria na dia tany no toerana nahaterahan'ny kristianina voalohany indrindra selon la Bible Asan'ny Apôstôly 12 andininy 4 tany no nisy ny église 7 naorony Paoly zay nanana na izy azy na de hoe nisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra tsy toara dia raha mametraka fanontaniana sika amin'izao vanim-potoana izao de hoe aiza ho aiza ny toeran'ireo église ireo manahoana ny firoborobon'ny kristianisma any manahoana ny asan'ny fanahany manahoana ny vokatry ny fanahany manahoana ny ministera sy la Bible anankidimy any manahoana ny fipetraky ny hoe ratsambatan'ny Kristy lohany any amin'ny faritry Turkia iny de miara mamalitsika hoe silama za tsy teny hoe zato isan-jato ny firenena Turkia ary raha ny dogma sy ny doctrine ifotoran'ny fotom-pinoana silamo de fantsika rehetra fa tsy manaiky an Jesosy Kristy izy mandany Jesosy Kristy no mbola teo amin'ny hazofijaliana izy ilay divinité any raitsy to fatao amin'ny tenan Jesosy Kristy araky ny boky Kolosiana fa sitrak'Andriamanitra ho ao amin'ny tenan Jesosy Kristy no itoeran'ny fahafenony ny fomban'Andriamanitra rehetra raitsy to zany hoe mandany raya dia manda ny zanaka tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy de mazava ho azy zany raha izaiky sary zay hoe antoko-pivavahana ahoana izany no misy any a Turkia amin'izao vanim-potoana iresantsika izao misy any ny kristianisme any fa tena hoe tery be mihitsy tery ary hiara-ny fanenjehana be sy avoleta sy mafonja be mihitsy ora nefa ity Turkia ity berceau-an'ny kristianisme misy an'ilay zaza kely nampinonoana sy teraka tao anatin'ilay berceau ary ny tombo tonga lehibe sy ny église 7 fahafenona la plénitude araka ny bokin'ny apokalipsy 1 apokalipsy 2 apokalipsy 2 zay nisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra tsy de an'ilay olana na de hoe sakana be izay fidirana ny fanjakan'ny lanitra fa par analyse zay hitondrantsika fanazavana de hoe ity Turkia ity zay tena nanana ny lanjany sy na izy azy teo amin'ny fifoaza panasy ny fifoaza ny toetra Kristy kristianina de amin'izao fotoana iresantsika izao dia atao hoe presque tsy misy intsony ny kristianina any amin'iny faritry Turkia fa izay indrindra nefa de manome an'ilay kisary tao amin'ny sary eny hoe mbola tsy nihinana n'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy isika zanak'olombelona Adama sy Eva dia mbola tsy nisy ny ozina ary tsy voaozina ny tany fa rehefa nanandra na azo fanahy tamin'ny alalan'ny Eva tsy niaino ny feo an'Andriamanitra Adama nanaraka ny feoan'ny vadiny dia fa satria niaino ny feoan'ny vadinao ianao de voaozina ny tany noho ianao dia lasa nisy ozina ny tany ny hororo ny tany tsy tao intsony ny stabilité zay ny le izy hororo tany tsy misy stabilité intsony de izay anko no manome kisary mizava nisy tao Turkia hoe satria Turkia berceau ny kristianisme satria Turkia no nahaterahan'ny kristianisme ary ny tombo tao ny église primitive ny forona tao ny 7 église la plénitude ary amin'izao fotoana iresantsika saraka tamin'Andriamanitra satria tsy hita ao intsony ireo église manana ny toetra Kristy manana ny endrika ratsambatan'ny Kristy ireo na dia misy klema
fa araky ny teniko teo hoe tsy olana izay satria Andriamanitra mamboatra atsika ao anatin'ny klimatsika ary mananatra atsika foana izy isan'andro isan'ora izay manantsofina entina miaino aoka izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiainana zay le fananarany amin'ny apokalypsy 1-2-3 zay maresy nambara de hoe satria tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy ao intsony lay endrika ratsambaran'i Kristy tsy lay berceau an'ny kristianisme intsony lay firenena dia mihorohoro lay tany satria manapaka ilay ozona zay zavatra niseho mahatonga an'ireny zavatra ireny tsy milamina mihitsy. Raha izao tontolo izao no miresaka de ozy hoe misy resaka plaka dia mihetsika ny plaka ary izany mahatonga ny fihetsehan-tany tahaka ireny ohatran'izay ny tany amin'ny faritry Inde, Thaïlande nisy ny tsunami be izay natanjaka sy nahafatesana ain'olona be da be hatrany Japon sy ny sisa rehetra. Izay le hoe izao tontolo izao raha milaza izy de niazy ihany lazainy fa jamais izy milaza ny tontolo ara-panahy sy ara-tsoratra masina va isika kosa raha milaza araky ny fanambarana voaray atsika sy ny fisehoany fahendrena Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenantsika sy ny fahatsapana isika amin'ny maha-kristianina zanaka Andriamanitra atsika dia manambara tontolo ara-panahy mifandraika sy mifanitsy amin'izay isika de izay no zaraitsika tsy fantatra zao tontolo zao zany tsy hainy ary tsy afaka ho raisiny mihitsy satria tsy ao anatin'ny compatibilité ny ho aminy izay fahatsaran'ny ten'Andriamanitra sy fahamarinana selon any vérité biblika izay. Important be le passage nolazaitsika satria tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy ao intsony lay ratsambatana Kristy, tsy ao intsony lay 7 église mameny plénitude vehivavy fiangonana fofombadin'ny Kristy tsy misy intsony ao amin'ny toerana antsona hoe Turquie izay Antioka nisin'ny Antioka berceau an'ny kristianisme izay fototra ny angian'ny dika teny grika sy armeniana sy ny sisa rehetra zany hoe source zay le source izay dia côté isika olombelona fa ny source dia fanahy foana ny fitarihan'ny fanahy Andriamanitra tsy to fa ny tontolo ny fahazavantsaina izay côté an'ny émotion atsika sy ny fahalalantsika connaissance atsika no ambarako am'izay dia tsy ao intsony ilay endrik'Andriamanitra dia miororo ny tany mihetsika ny tany ary reny ny zavatra nisy tany amin'ny faritry i Turquie iny sœur frère de oa de niteny hoe niozina dia isa-pirenena isaky ny continenta ary rehefa mondial izy de tahaka an'ireny Covid ireny souffle manera-tany sy ny ara-panano manaiky an'izany fa ny materialiste sy ny tia manam-pirofo izao tontolo izao izay tsy manana finoana tsy afaka mahitaka sitraka amin'Andriamanitra dia tsy afaka hiaiky an'izany zavatra resahantsika izany ary izay ny maha antisy tsy mpino azy sa manana fijery ny tsiraray tsy midirigry an'izasiza isika tsy manambany an'izasiza fa izay no fijeriny raha nametraka ny lohateny hoe Turquie Syrie ny arahantsika mahita ny zava-misy ao Syrie ny fampitehana mbola miampy ny horontany ozina de mikisaka am'izay isika Madagasikara eto de manahitra ny saitsika voaozina ny tany no ianao Genesis 3:7-7 raha mandinika isika dia ny kristianisme no betsaka eto Madagasikara fa le kristianisme betsaka eto Madagasikara moa ave manome an'ilay kisary ratsambatan'ny Kristy no resahantsika teo hoe église primitive ny église fito zay nisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra namono ny Paoly apôstôly Kristy ny lohany azadino lay faminaniny Isaia mpaminany na mahafisin'i Jesosy Kristy aty amin'ny filazantsara ity firenena ity manaja ahy amin'ny molo ny fanofony kosa lavitra ary raha mandinika isika atao amin'ny 7 église apokalypsy 1, 2, 3, 4, 5
dia misy teny tahaka izao hoe tsy mafana tsy mangatsika hozy Jesosy Kristy alohany vavako. Dia mijery zany isika nitranga mpiainana sy nitranga pisina, nitranga paoriana eto Madagasikara Genesis 3:7-7 voaozina ny tany noho izy noho isika izay manaiky mifampiraraha amin'ny Satana, ny mpitondra ny vahoaka entina, ny mpitondra fivavahana amin'ny alalan'ny karazana faux prophète sy ny mpanao hypnotisme sy ny mpampiasa vaodovodoro, ny majikajika, ny mélange mystique sy ny sisa rehetra, ny ésotérisme, ny occultisme, ny zavatra be da be ohatran'izany, ny entina izay fahavetavetana zay dia ho entina ao am-piangonana ikendrena tombotsoa. Zany hoe tsy manome endrika an'ilay église primitive sy ilay cette église fiforonana tao Antioka, Torkia. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tsy tonga ho azy ny fahantrana malagasy ary teo dia nitanisa ozina vitsivitsy hoe raha any amin'ny faritry arabo iny dia manahoana ny endriny, amin'iny faritry Azia, Chine iny dia resaka dragon, ny idôlatria, ny fanompotsany be da be isan-karazany. Azagaga isika raha misy olona sampotsampona sy ny ohatran'izany any amin'iny faritry ny kely-maso sy ny Inde miakatra iny ainsi de suite, ny afrikanina, mpilalao fitombenana, violon, majika, poapoa, égoïste sy ny sisa rehetra, Eropa sy ny firenena rehetra isa tokony sy isan'ny kontinanta avy dia mitahiry an'izay ozina izay. Dia afaka maka sary an-tsaina amin'izay tsika hoe tahaka ny ahoana ilay endrika ozina iainana eto a Madagasikara amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao. Nialatra voamaso ny volamena miporotsaka ny safira, ny mpangalatra manao ny ataony ny ratsy miaratsy any zay mbola manao ny marina aoka izy anao ny marina hatrany foatselitsika ny nanambaran'izay sy ny karazana ozina be da be, ny vazima, ny kalanoro, ny ampanjaka, ny sy ny sisa rehetra. Dia tondradrano itsy roa ozina daholo zany miorooro ny tany. Genesis 3:7-7 voaozina ny tany. Efa tapitra ny tondradrano dia miainga indray ny maitany matimaty ny Abesarety mitsitsitra ho azy zany ny olona sy ny sisa rehetra. Rahalahy, ranabavy, reny ny profa manandrana ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny vahoaka malagasy. Tsy midika inona hoe io misy FJKM, tsy midika inona hoe io misy fiangonana zandrana, tsy midika inona hoe io misy FM foi, tsy midika inona hoe io misy ziona, tsy midika inona hoe io misy fiangonana sabatista, io misy loteriana, io misy katolika, io misy religion daholo zany. Fa ilay endrika ratsambatana Kristy, Jesosy Kristy ny lohany vonona hiara entana ary Jesosy Kristy no manome baiko dia mandray an'ilay baiko Jesosy Kristy dia manatanteraka asa Jesosy Kristy tahaka ny asa izay nitanteran'ireo église primitive tamin'ny vanim-potoanany aiza ho aiza ny toeran'ny malagasy manoloana an'izany analizitsika zaraintsika sy ambarantsika izany vaozina i Madagasikara. Madagasikara tsy an'i Kristy fa ao anaty ozona. Ary za dia manome conclusion sy manao résumé foana isika hoe tsy misy afa-tsy fiverenana, fifonana amin'Andriamanitra tsy toy ihany no lala tokana ahafahantsika miala amin'ny ozony tany, miala amin'ny horohorontany izay endrika horohorontany séisme izy any Turquie fa miendrika fitiavatena, fitiavam-bola, égoïsme, ego aty Madagasikara izy fon'olona sy resaka politika, famille, membre sy ny zavatra ohatran'izany izy aty amin'ny firenena. Haitsika rehetra zany fa tsy hitanisany izany tsony isika. Ka miverena amin'i Jesosy Kristy, andao hibebaka rahalahy, andao hibebaka ranabavy. Zay foana no zavatra averimberitsika ary tsy reraka isika manambaran'izany.
raha miresaka horohorontany isika ary ny baiboly ny sokafantsika dia mazavabe any amin'ny Lioka toko faha 1 ny Matio toko 4 ny Marka toko faha 13 filazao tsara. Misy firenena hitsangana mely firenena hisy horohorontany mosary arety mandringana sy misy rehetra dia ny olona moa rehefa tenenina sy zaraina n'izany fahamarinana ny soratra masina izany dia hoy ny olona hoe zavatra efa mahazatra izany, zavatra efa misy izany, dérèglement climatique izany dia phénomène efa naturel izany. Fa itsika tsy amin'izany. Satria izay fisainana sy fijery izay dia izay no midika fa efa aky ho an'ny Satana ilay victoire. Hitanareo misy publicité amin'ny télé ao dia efa le publicité androany rapitso mandritra ny 1 mois. Dia miditra tsikelikely ao anatin'ny sain'ilay olona ilay izy dia s'installe ilay esprit dia après tapitra ny publicité mikonsome an'ilay produit daholo ny olona. Ohatran'izay ny fiasan'ny Satana généraliser n'ilay cas tahaka n'ilay pub kely nataontsika mikasika an'ilay tovolahy nanao challenge mampifanoroka lehilahy sy lehilahy. Testa fotsiny ireny ny amin'ny LGBT fa fampidirana ny esprit homosexualité eto amin'ny firenena ireny. Dia zarina ny mason'ny tanora sy izao taranaka izao dia mivadika ray andro mandro ny pejy dia samy manao ny fiainany efa mahazatra izany zay le hoe efa aky ho an'ny Satana ilay firenena, ilay olona, ilay vondron'olona, ilay vahoaka. Ary izany ny zavatra amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao efa lasan'ny Satana mampanahelo ny taranaka sy izao firenena izao. Amaranako azy dia azavana kely vetivety fotsiny ny Lioka 21-24 ny Marka 13 ny Lioka 21 ny Matthieu 24 ny Marka toko faha 13 contexte mitovy ireo ny amin'ny loza izay famantarana ny amin'ny andro farany Jesosy Kristy moa dia nanambara izy nefa izy aza mbola taitaitra be sy aza matahotra akory fa mbola tsy tonga ny farany raha tsy miseho ilay milaza ny tena ny Kristy dia ilay lehilahy nota izany. Fa attention fa efa be da be no milaza ny tena ny hoe izaza hitanao zao an Jesosy Kristy. La preuve eto Madagasikara tsaratsara izy ony Jesosy Kristy vatana sy nofo. Bon, efa niresantsika teto foana zay ho avy ny fotoana anaovantsika sujet mombamina hidévolentsika ny esprit miasa ao ambadiky reny ny Lioka 21 Matthieu 24 ny Marka toko faha 13 lay ozo ny tany dia ivelan'ny tena. Zany hoe ny tany no mihetsika, ny ady eo amin'ny fiarahamonina no mihetsika, ny mosary izay ivelan'ny tena koa misy haitany misy tondradrano dia mahatonga mosary ivelan'ny tena avokoa zany rehetrarehetra izany. Tsy ny zavatra rehetra izay mety ivelan'ny tena ady sy filazana ady fampahoriana, fanenjehana, torture miatra ny tena. Zay ny amin'ny contexte Lioka 21 Matthieu 24 Marka toko faha 13 zany hoe ivelan'ny tena avokoa zany rehetrarehetra izany fa misubira ny vatana. Any amparany any ozy ny bokiny Timoty toko faharoa Timoty faharoa toko fahatelo. Bokiny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany sy ny mitohy. Tsika rehetra tsy anjery izy ty hoe fa aoko fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahaory amin'izao farany izao fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy mano raisireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika sy tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara sy ny sisa rehetrarehetra, mpamadika, krina, mpanondrana volamena,
tia vetaveta, tia manolana, mampandeha fitombenana, tia challenge, tia tiktok, tia snapchat, tia chirurgie esthétique, tia fafinaretana mihoatra ny fitiavana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sisa rehetra. Izay indray dia amin'ny tena mihitsy satria ilay saina mihitsy no levonota dia manatanteraka manota miasa ho an'ny Satana. Zavatra roa samy hafa ireo fa milaza vaninandro farany tokoa. Zay mba tiako zaraina amintsika hoe ilay contexte ady sy filazana ady horohorontany sy ohatran'izany dia ivelan'ny tena fa misubira ny vatana misubira ny teny fa ilay Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany sy ny midina aoko fantatrao izao fanamparany ihany sy ny sisa rehetra dia ao anatin'ny teny. Mino fa misy zavatra voarahintsika tamin'izay fizarana izay teraina ny tompo voninahitra ho an'i Jesosy Kristy, ho an'Andriamanitra tsotoa rain'i Jesosy Kristy ary ny fiadanana mamirapiratra ambara sy proklamena raisitsika tsiraray avy. Saotra ny tompontsika ny amin'izay zavatra voasara izay manapaka dia manapaka ny ozon'ny tany ary zay rehetra te ho voaharo amin'izay ozon'ny tany izay na ny miatra amin'ny tena na ny ivelan'ny tena araka fanazavako farany teo dia tsy maintsy manana an' Jesosy Kristy. Zay foana ny mesazy ampitaitsika Jesosy Kristy, tsy manambara fa tsy izy isika, minitsy mahafantatra zavatra hafa teo aminareo hoy izy Paoly afa-tsy ny filazantsara Jesosy Kristy ny famonjena ny fitsanganany amin'ny maty ny hery ny fiainana mandrakizay, tsy mahalala zavatra ankoatran'izay tsika. Amen. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika fahoriana iainantsika ny ozon'ny tany nefa markia fa Jesosy Kristy no efa nandresy izany rehetrarehetra izany. Tsy ho alana ety amin'ity zao tontolo zao ity tsika fa arovana. Amen. Ary zay ny tsy maintsy hoe miara mitoetra amin'Andriamanitra foana isika, miara-miaina amin'i Jesosy Kristy foana isika, ananatsika fiarovana celestialy afahantsika miatrika ny fahoriana ety amin'ity zao tontolo zao ity raha izay no lalana tsy maintsy lalovantsika araky ny fahendren'Andriamanitra tsotoa. Satria rehefa miara-dalana amin'Andriamanitra tsotoa isika amin'i Jesosy Kristy zanany dia mazava ho azy fa izy no antom-pisehoan'ny zavatra rehetra. Ny zavatra tanteraka sy manapaka eo amin'ny fiainantsika dia permisiva avy amin'ny fanahy masina avokoa. Geza be zay zavatra ambarako izay ary mampaherizako anao. Misaotra anao Jesosy ary mbola afaka nizaran'izay zavatra tokony ho zaray araka ny loha hevitra niainga tamin'ny horohorontany ny seisma tany amin'ny faritry Torkia, Syria ary endrika ozon'ny tany manerana izao tontolo izao. Mamindrafo aminay Jesosy tsy misy afa-tsy ao aminao ihany no fitonim-panaitainana ho anay ny fitonim-pahoriana ary izay rehetra ao aminao dia épargné afaka voaharo sy afaka tsy ho voakasiky ny fahoriana izay fihetsehany tany ary nyozona mampiovitrovotra azy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Mampianaranay foana atoky anao sy hitoetra betsaka amin'ny fahalehibeazan'ny teninao, ny herin'ny filazantsara ianao. Ny aja sy ny dera dia ho anao irery ihany ianao no manositra ny tena, ianao no manamboatra anay ianao no mampaheranay ary ao aminao irery ihany Jesosy no fahafahana ho anay. Raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa izahay. Dia ataovy maro izany teny izany ho anay izay mangetaheta sy te ho afaka amin'ny fangejan'ny izao tontolo izao sy ny fangejan'ny fahoriana ilay ozon'ny tany ety amin'ity zao tontolo izao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ho andray tsotoa
mirary soantsika rehetra seur sy frera tahiny jesosy daholy a dia amin'ny manaraky andray no matompoko mirary soa be da be